Lay resaka jirama tia indrindra ianareo mpiasa-panjakana ianareo anatin'ny orinasa jiro sy rano malagasy io raha ohatra ka misy zany fitakiana ataonareo anatin'ny orinasa io mikasika ny fomba tsy mety ao anatin'ny fitondrana ny orinasa io de aoka re mba ho ao aminareo sy lay mpitondra sy zay zavatra takinareo no ataonareo samy ianareo na ianareo syndika na ianareo mpiasa tsotra ao anatin'ilay orinasa no anaovanareo an'izany fitakina zany fa aoka kosa tsy ho atao aty amin'ny vahoaka ny fiatraikan'ilay izy na ilay fomba fitakinareo an'izany fiovana zany. Oka tsy atao sorona ranga ny vahoaka malagasy fa efa betsaka ny vesatra sy ny olana ny vahoaka malagasy. Raha ohatra ka tapahanareo io jiro ny isany zavatra simba sy ny zavatra very eo amin'ny fitadiavana andavanandro ny vahoaka kely malagasy dia lasa hopotika ka animba ny fiainan'ny vahoaka tsotra, animba ny fiainan'ny vahoaka malagasy ity le fandrahonana ary ity fomba fanapahana jiro manerana nosy ity. Fantatrareo fa fanapahana ny jiro anatin'ny ray andro de fahasimbany entana sy fahasimbany zavatra miankina amin'ny herinaratra ho an'ny vahoaka mampiasa an'izany. Ka tsy rariny raha ohatra ka ny vahoaka no lasa victime animba ny indrindra reo orinasa miankina amin'ny fampiasana herinaratra dia vola very ary betsaka ny zavatra simba sy ny entana simba amin'izany. Ny fiainana andavanandro ary indrindra ho an'ireny re toeram-pitsaboana manerana any Madagasikara izay mitady ny herinaratra navotanaina amin'ny zao fotoana anapahana ny jiro sy ny rano izao. Raha dia misy ary n'olona tsy maintsy misy vahaolana fa mino fa tsy vahaolana ny fanapahana ny jiro ho an'ny vahoaka malagasy. Ka noho izany tokony hisy ny fitsonjovana ny vahoaka tsotra mpanjifa, ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary indrindra ireo orinasa, indrindra reo rafitra mila ny herinaratra manerana ny Madagasikara. Indrindra ny fananam-bahoaka tsy voadidin'olom-bitsivitsy.